Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarapantsika rehefakotra tety alarobia faefatra amby roapolo volana desambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny salamo fa 7:100 salamo fa 7:100 vakitsika amin'aran'i Jesoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaika 12. Halleloja! Fa tsara ny mihira ho an'Andriamantsika eny, mamy sady miendrika ny fidirana. Manangana ny Jerosalema Jehovah, mamory ny Israely voaroka izy, mahasitrana ny torotoro fo izy, sy mameny feriny, milaza ny isan'ny kintana izy, samy tonony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny, lehibe ny tompontsika sady behery, tsy hitalany ny fahalalany, manandratra ny mpandefitra Jehovah, fa mampetry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany. Mihira fidirana ho an'i Jehovah, mankalaza n'Andriamantsika amin'ny lokanga, izay manaro ny rahona ny lanitra, izay mamboatra ny ranoana ho amin'ny tany, izay mampahiry ny ahitra ny tendrombohitra, manome hanina ho an'ny biby izy, sy ho an'ny zana-goaika izay mitaraina. Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra azy, ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany. Jehovah mankasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Ilay masono manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. 7 Desambra moa tsika riavako malala ary mandrakariva teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia ny alin'ny 7 Desambra mifody 5 Desambra ny tena fankalazana ny Krismasy. Satria ilay alina iny moa zany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana hoe alina no nahaterahan'ny mpamonjy, ary ilay fitsenana n'ilay Krismasy iny natonga ny hoe sasakalina zava-dehibe tena ny andro ilay sasakalina nisy ara moa karazana nataontsika hoe finoana maro samihafa nanodidina ny hoe rehefa misasakalina dia toy ny zavatra maro mitranga tantaraina tao amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny hoe toy ny miteran'Andriamanitra ny zava-boary rehetra rehefa amin'ilay sasakalina ny Krismasy iny dia nisy karazan-drazana nataontsika hoe mity isan-karazany miresaka an'izany. Ary dia mandrakitiny androany dia betsaka ny fiangonana maneran-tany miandry ny Krismasy ny sasakalina. Raha makany amin'ny fatra ataontsika hoe amin'ny fahatry Allemagne inareo dia ny 7 Desambra aza tena mbola ataontsika hoe fitopim-pavahana lehibe lavitra ny fitsenana ny Krismasy no ilay andro ny Krismasy. Satria ilay alina iny no heverina ho tena zava-dehibe teo amin'ny finoana. Ary izay raha teo nadikany teny hoe bûche de Noël. Ny bûche de Noël teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia izay tapam-poroana ilay toy ny sarin'ilay foroana. Taloha zany dia miarotoro ny isam-pianakaviana satria ny Krismasy dia fetim-pianakaviana mazava ho azy. Amin'ny Krismasy dia mihaona ny fianakaviana ny ankohonana, ary dia miarotoro ny andro ilay sasakalina satria morizinina ny andro ny volana Desambra tany Eropa, dia mandrehitra cheminée ny olona, ary dia ilay tapam-poroana iny zany tsy fon'ny olona narina. Tsika mbola ny vanim-potoanan'ny moyen âge dia tsy fon'ny olona narina iny tapam-poroana iny, fa no heveriny hoe mitondra fitahiana. Marina fa tsy marina zany satria tsy ny hazo akory mitondra fitahiana, tsy ny andro fa Jesoa, saingy mamin'ny olona loatra ilay Krismasy dia ny heverin'ny olona fa izay rehetra nahakasika an'ilay Krismasy dia ho nitondra fitahiana avokoa. Atahoana moa fa izay ny finoan'ilay olona, tsy azontsika tsaraina amin'izany izy, samy notsain'Andriamanitra amin'ny vanim-potoanany avy ny olona, fa tsy afaka mitsara zay finoan'ny olona tany alohantsika isika, fa ny finoantsika no mila tandremantsika tsara. Ary dia vokatry in'ilay ataontsika hoe bûche de Noël iny dia sarin'ilay tapam-poroana izay fanaon'ny olona taloha hoe mitondra fifaliana. Ary dia ilay bûche de Noël zany dia toy ny hoe foroana ny andrasana ny fiavian'ny tompo ny misasakalina. Ozy koa zava-dehibe ilay sasakalina, ary ity 7 Desambra dia fotoana hiatrehin'ny olona zany Krismasy izay sarobidy zany. Tsika moa efa namerimberina teto manao hoe
tsy de tena lay endrika ivelany nge mitondra fifaliany zava-dehibe iny fa ny tena zava-dehibe de lay hoe fahaterahany Kristy ao am-potsika ary tsarotsika ny fahatongavana nofony amin'ity krismasy ity, tsy ny endrika ivelany zay indraindray toe hizary fampitsarana. Io ny tenenin'ny Paoly manao tahaka ny tamin'ny andron'ny Paoly manao hoe aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana na ny tsy mihinana hitsara ny mihinana, aoka tsy zay, aoka zay mankalaza ny krismasy tsy hitsara ny tsy mankalaza na ny mankalaza hanamavy ny tsy mankalaza, fa ny zava-dehibe de ny hoe ao am-potsika Jesoa, tonga namonjy antsika Jesoa, na koa hoe ny mametraka azo krismasy hitsara ny mametraka na ny tsy mametraka hanamavy ny mametraka, fa zava-dehibe de zao tsy afaka mifampitsara am'zahatra ataotsika maivandanja tahaka zany isika fa ny fitsarana an'Andriamanitra, fa ny zava-dehibe de ny finoatsika any Kristy hoe teraka ao am-ponove Jesoa. Amin'ity salama fito amby voaloha am'zato ty zay tandrify indrindra amin'ny sasakalina le avako ny andininy voaloha manao hoe fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika eny mamy sady miendrika ny fiderana, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika eny mamy sady miendrika ny fiderana. Miveribena ao anatin'io teny io ny teny hoe tsara, ny teny hoe tsara ny mihira tova amin'ny teny hebreo de milaza zavatra tsara, milaza zavatra ataotsika hoe mirindra tsara, milaza zavatra mahafinaritra, ny teny hoe tsara tova, fa saingy ny teny koa hoe mamy dia mbola tsara koa ny heviny, mbola tsara koa ny heviny hoe mahimma amin'ny teny hebreo, zay mbola milaza koa hoe tsara, io le resahantsika mitovy amin'ny teny grika hoe tsara amin'ny endrika amin'ny teny frantsay koa hoe beau, dia io lay tsara manitona, io le tenentsika hoe kalos amin'ny teny grika, fa lay ambany keo hoe toy ny fahatelo koa hoe miendrika ny fiderana, dio lay hoe miendrika ny fiderana io koa dia nave zay mbola miteny keo hoe mahafinaritra tsara endrika, zany hoe miverimberina nio andininy io ny hoe fahatsarana, tsara ny mihira an'Andriamanitra, tsara ny midera an'Andriamanitra, miendrika atao ary mahafinaritra ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia ity andininy ity ara dia maneho ny fahatsaran'ny fiderana, fahatsaran'ny hira. Raha mamaky ny baiboly tsika rehefa koa malala de mahita fa aty amin'ny boky faharoa amin'ny baiboly vao misy hira, vao misy ny hoe hira, vao misy miresaka ny hira. Ny Genesis manontolo izay miresaka ny fiandohana de tsy miresaka loatra ny hira, tsy ahitanao tononkira, tsy ahitanao hira ao amin'ny boky ny Genesis, fa ao amin'ny boky ny Exodosy kosa rehefa tafavoaka ny Egypta ny zanak'Israely, zay ny hira voalohany. Ny hira voalohany ao amin'ny baiboly, ny hira voalohany eo amin'ny zoatra masina dia ny fivoahan'ny zanak'Israely ny tany Egypta. Zany hoe zava-dehibe zany, ny hoe ny hira voalohany de zao hira fiderana noho ny fanafahana nataon'Andriamanitra. Ary mampatsiaro ny hira lay Mesia ny ataony Handel, mitantara ny fanafara nataon'Andriamanitra, ny famonjena nataon'Andriamanitra, manomboka resahany Mesia, Handel amin'ny Mesia moa ny fahaterahan'i Jesoa, ny fahatongavany eny amin'ny raha ho any lanitra, ary dia tandrify indrindran'izay ty perikopasika ty manao hoe ao amin'ny bokin'ny Exodosy no anankiray am'izay isehoana voalohany lay hira nanafahan'Andriamanitra. Hitatsika raha teo zany mamaky zany andininy anankiray zany. Hoy ny tononkira Mosesy Exodosy toko 10:10, ny andininy fa 1:10, Jehova, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra, iza moa ny tahaka anao zay ankalazaina amin'ny fahamarinana, de raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana. Dia izany ataotsika hoe tononkira-panahy miresaka ny fahagagana ataon'Andriamanitra izany no hira voalohany fantatra teo amin'ny tantaran'ny fiandohan'ny asa-pamonjena ataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ary dia raha ohatra ka mametra-panontaniana azy sika hoe fa inona marina tokoa moa ny tena anjara toeran'ny hira, fa inona marina tokoa moa ny tena anjara toeran'ny hira, nahoana no raha vantany voatafita
ny ranomasina mena zanak'Israely afaka ny Egypta de ny hiry Mozesy, ny hira fiderana. Fa inona moa tena anjara toeran'ny hira? Misy teolojiana anankiray pentecôtiste izy, fa pentecôtiste ataotsika hoe somary tsy tena le pentecôtiste ohatra hoe niresaka momba ny batisa, niresaka momba ny fahafolo-karea, tsy zay loatra. Pentecôtiste zay anankiray mba nanaitra ny teniteneny antsoina hoe Gordon Fee zay nana fiainam-panahy manokana ity teolojiana ity zay nampianatra amin'ny université ny Vancouver tany Canada zany vao tsela koriziny maty raha tsy diso aho tamin'ny taona 2021 nanohatra boky maromaro izy fa nisy anankiray zay sendra itokasa izy ta efiteny filipiana angambany izay dia zay nanaitra isy andiny anankiray na teny anankiray zay lazainy ity mpanoratra pentecôtiste somary mahalala-tsaina ity nanohatra mafy ny ataotsika hoe ny teolojian'ny famirapiratana teolojia nanohitra momba ny prospérité izy, momba n'ireny famirapiratana reny, nanohatra momba ny ataotsika hoe ny fitiavan-karena, ny momba ny koaza momba ny hoe ny fiteny tsy fantatra dia mazava ho azy satria moa pentecôtiste sasany tena nivohy be ny théologie de la prospérité, izy kosa dia nanohitra be an'izany. Hoy ty teolojianiny ity zay vorazako ty nady pentecôtiste ara nirona tany amin'ny calvinisme ihany dia izy manao hoe aseho ihany iny tononkira-nareo na aseho ihany iran'ny fiangonanareo de asehoko anareo ny finoanareo. Zany hoe mampieritreritra ny teny manao hoe tarafina amin'ny alalan'ny iran'ny fiangonana ny finoan'ny fiangonana, mirakitra ny finoan'ny fiangonana ny iran'ny fiangonana, na fantatra amin'ny alalan'ny iran'ny fiangonana ny finoan'ny fiangonana. Ary dia raha ohatra ka mamaly ny fanontaniana sika manao hoe inona moa ny anjara toeran'ny hira ao anatin'ny fiangonana dia raha miainga am'izany ataotsika hoe fampieritrerentana nataon'ny Gordon Fee zany dia afaka miresaka reto lafin-javatra telo na efatra retintsika hoe ny hira ao anatin'io baiboly io dia manampy antsika, mitaiza antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary zay no aseho ny ity salama fito amby efapolo amby zato hoe tsara ny mihira ao an'Andriamanitsika, tsara ny manome voninahitra an'Andriamanitra, manampy antsika ny hira satria ho atsika zay mirona makany amin'ny finoana protestant calviniste na koa mirona makany amin'ny totsika hoe fivavahana kristianina manome toerana ny fiderana sy ny voninahitran'Andriamanitra de zao manampy antsika ny hira amin'ny famezam-boninahitra n'Andriamanitra. Mety ho tsy hitatsika ngendraindray ny teny entina manome voninahitra n'Andriamanitra, tsy voatery ho haitsika ny tsenjery fa rehefa mihira isika asa ny hira fa 780, asa ny hira voalohany, asa ny hira faharoa, reny ireny de manampy antsika amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Andriamanitra tsinona nanafatra antsika manao hoe terao Andriamanitra ka lazao Andriamanitra, ka amin'ny alalan'ny hira de zao manampy antsika, mitaona antsika ho tia ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny hira. Zany hoe tsy hoe fitaovana mampisokatra ny fontsika amin'ny fifaliana iny tsy aditsika hevitra fa zay ny hira, saingy zao haikokay fitaovana nataon'Andriamanitra eo am-pelatanantsika afahantsika manome voninahitra azy. Ary betsaka ny hira fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao ny hira koa dia manampy antsika amin'ny vavaka. Ny hira dia manampy antsika amin'ny vavaka fangatahana io. Raha maka tsara ny salamo sika de be reo taraina ny salamo, misy vavaka fifonana ataon'ny salamo fa 7:dimapolo, 1:dimapolo, 2:dimapolo, be reo salamo fifonana, hitatsika fifonana Davida. Ny hira zany de zao hitatsika fa misy hira fifonana ao anatin'ny fihiranantsika, be ny hira fifonana. No zany de manampy antsika ho amin'ny fibebahana, manampy antsika amin'ny vavaka fifonana, manampy antsika amin'ny vavaka fangatahana ny hira. Ndraindray mety misy teny tsy voatony ny vavantsika io. Misy fihetseham-po zay tsy haitsika mamboraka azy amin'ny vavantsika, fa haitsika kosa ny mamboraka azy amin'ny alalan'ny hira.
Ndraindray le hira dia mafitina ny vavaka ataotsika. Ary ndraindray le hira mety ho tsindray kory ara fa matetika le hira dia manampy atsika hiantoraka bebe koa amin'Andriamanitra, hamboraka ny mavesatra diapotsika. Ary betsaka ny hiratsika eo anaty fianarana. Noho izany dia ny andraikitra faharoa ny hira dia izao. Tsy hoe manampy atsika amin'ny fiderana ihany, fa manampy atsika kosa amin'ny vavaka. Zava-dehibe ny toeran'izany hira. Ary ny fahatelo dia ny hira koa dia fanekem-pinoana, fanambaram-pinoana. Ary io mahatonga ny godon'ny fi manao hoe lazao ara le aseho iara ny tononkirana dia ambarako hoe inona ny finoanareo. Ary raha ohatra ka manadiady io hira tononkira ao anatin'ny firanantsika mahazatra io isika, dia azontsika fantarina hoe iza moa Jesoa raha ohatra ka mamaky ny tononkiratsika io isika. Iza moa Andriamanitra raha mamaky ny tononkiratsika io isika. Iza moa ny fanamasina raha mamaky ny tononkiratsika io isika. Inona ny atao hoe tanindrazana raha mamaky ny tononkiratsika io isika. Zany hoe ny toetratsika, ny etikatsika dia azo tarafina ao anatin'io hira izay iraitsika fiangonana. Io zany dia ny hira dia zao tena fanekem-pinoana koa. Maneho finoana isika amin'ny alalan'ny hira. Be dia be ny hira miresaka ny hoe zao ny hinonay. Andeto antsika hoe hatramin'ny fanekem-pinoana ange hita ao anaty firana. Hita ao anaty firana ny finoantsika an'Andriamanitra, ny finoantsika an' Jesoa. Ny hira zany dia zao karazana fanekem-pinoana. Tsy le fanekem-pinoana iny ihany ny fanekem-pinoana. Tsy le fanekem-pinoana mety ho mahazatra antsika ihany, fa ny hira koa dia zao efa fanekem-pinoana sahady. Ary miara-miredona hira izay araisara-tsaina hoe Jesoa ny filazantsara soa, fa fanekem-pinoana nge zany. Zany dia zava-dehibe ny hira zany dia manampy atsika koa, maneho koa fanekem-pinoana, fanambaram-pinoana. Ary ny fahefatra dia izao, ny hira koa dia fampianarana, fampitana leso. Ny hira koa ao anatin'ny Baiboly io, ny raha mamaky ny salamitsika, ankoatran'ny fanekem-pinoana hita ao anatin'ny salamy, lehibe Jehovah ka tokony ho teraina indrindra, tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana, hitantsika ao anatin'ny salamy, fanekem-pinoana zany. Dia hitantsika koa nefa ny salamo sy ny firanantsika izay misy fampianarana, misy fitezam-pinoana, misy fampianarana be dia be ao anatin'ny salamo. Amin'ny salamo fafito amby efapolo amby zato izay novaka itsika teo, dia mazava be mihitsy fa tena maneho fampianarana momba an'Andriamanitra, momba ny zava-boary, momba ny ataontsika koa hoe ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona, ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny zava-boary. Asehony ity salamo ity, ohatra ny andinin'ny fahavalo, manaritra ny lanitr'Andriamanitra, mamboatra ny ranoana ao amin'ny tany mampaniry ny ahitra amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Mampianatra ange zany, mampianatra ny ankizy, mampianatra ny mpiarabelona, ny mahizy azy an'Andriamanitra. No zany dia zao fampianarana koa ny hira. Ary hitantsika ao anatin'ny firana be, ao anatin'ny tononkiratsika dia be ny hira mampianatra antsika momba an'Andriamanitra, mampianatra antsika momba ny fitiavan'Andriamanitra. No zany dia sarobidy ary ny hira. Tahaky ny toriteny ihany izy. Aza adonona fa raha kely indrindra dia ny ampahatelo ny fotoanantsika ao am-piangonana rehefa miangona dia hira, raha kely indrindra. Betsaka zany raha kely indrindra, raha totaly dia ampahatelo ny fotoanantsika dia hira. Ary zay ny tokony ho izy. Dia ny ampahatelo ny mety ho fampianarana amin'ny alalan'ny toriteny, ny ampahatelo ny mety ho fandaminana hafa, raha-ampiangonana, raha akitra sy ny tahaka izany, fa tokony isy an'izay lafin-javatra izay hoe ity rehefa totaly dia manana mihira ampahatelo ny olona ampahatelo ny fotoana. Ampahatelo kosa eritreretany ny tenin'Andriamanitra, any ampahatelo ny eritreretany ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe izay toe-panahy kristianina hoe ny hira dia mana toerana manokana. Saingy izao mitandrina koa nefa ny amin'ny hira, mitandrina koa amin'ny hira mba ataontsika hoe hira maneho fahatsaran'Andriamanitra, mitona ny olona ho amin'ny fanoloran-tena, mitona ny olona anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ndray maka teo amin'ny tantaran'ny fiangonana any amin'ny taona 1997 dia nandalo olana be ny fiangonana protestanta. Ina le olana? Tsy de hoe olana be dia manao ahoana, fa olana ihany.
Rehefa teraka nantsony hoe komity ny firaisana. Ny komity ny firaisana zany dia lay komity amolavola ny fampiraisana reo fiangonana telo taty amin'ny tapany avaratra Madagasikara. Dia ny fiangonana zanaky ny LMS izay nanjara FKM teorina, dia ny fiangonana zanaky ny MPF izay nanjara FPM teorina, ary ny fiangonana FFM izay zanaky ny FFM teorina. Ny fiangonana telo reo zay taty amin'ny tapany avaratra Madagasikara, ny azy ny tapany atsimo ny san'ny Loterana, taty amin'ny tapany avaratra dia mbola tsy FKM, mbola tsy FFM, mbola tsy FPM, tsy FKM, tsy FFM ny anarany tamin'izany, fa mbola hoe zanaky ny LMS, MPF, FFM fotsiny, satria taona mbola ty amin'ny taona 10 sy 2009 sika no miresaka. De rehefa natsangana ilay komity ny firaisana izay namolavola ny anakambanana ireo fiangonana telo zanaky ireo misiona telo miasa taty avaratra, de ny fanapakevitra izy ireo aty amin'ny taona 9 eo na 4 dia ny hoe andao atambatra ny firanan'ireo fiangonana telo. Satria samy nanana ny firanana ireo fiangonana telo ireo, ary nisy karazana firana maro koa raha, fa tsy hoe ny fiangonana nisy firana ho an'ny tanora, nisy firana ho an'ny sekoly protestanta, nisy firana ho an'ny croix bleue sy ny tahaka izany, dia ny vokovoko manga tsara fantatra fa vokovoko manga tsy tao anaty fiangonana akory tamin'izany fotoana izany, fa fikambanana ivelan'ny fiangonana. Dia nitambatra hoe andao atambatra ireo firanan'ireo fiangonana telo toto ireo. Dia natsangana ny voamera manokana hanambatra lay firana. Rehefa natsangana lay voamera, niasa be ireo voamera ireo, satria hoe aoka mba ho feo ray ny fiangonana ka rehefa mihira alohan'ny hitsanganana ilay fiangonana ateraky ny firaisana, de aoka aloha ny firana no tafatambatra voalohany, tahaka ny hoe aoka aloha ny toeram-panomanana mpitandrina na ny kolejy no tafatambatra voalohany. Ny kolejy moa dia amin'ny taona 1990 tafatambatra, fa ny firana vita aloha kosa. Ny firana vita ty amin'ny taona 13 sy 1990 vita rehefa anakambanana ilay firana anankitelo. Saingy rehefa vita ilay firana dia nentina teo Antsahamanitra fitaovam-bavahana niezina aty amin'ny taona 13 sy 1990 hoe vita ilay firana, mbola nefitsaikema zany aty amin'ny taona 19 vao teraka. Fa efa nikenikena ny amin'ny fahaterahan'ny FJKM, ny anarana FJKM aza moa mbola aty amin'ny 17 sy 1990 vao nivoaka, vao tena tapaka aty amin'ny fivorian'ny komite lehibe farany aty amin'ny taona 17 sy 1990 teny Ambatolampy, vao hoe ity, satria nisy antsoina hoe komite lehibe firaisana. Ny komite lehibe firaisana izay nisy olona zato teo eo no nanapa-kevitra hoe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara no anarany, ary ndao tapahana ny synode lehibe voalohany ny Tomasina ny Aogositra 20 fa mbola tsy FJKM akory ny anarana, fa mbola hoe fiangonana protestanta amiray zay fotsiny itsona azy, fa mbola ny anarana mbola eritreretina aty amin'ny taona 10, 2 hatraty amin'ny taona 20. Ary dia ny firana ny ezahana anakambana voalohany, dia teraka soamatsara ilay firana 13 sy 1990. Saingy rehefa nentina teo anatrehan'ny vahoaka ny mpinona izy, de tezitra ny olona hoe zay tsy vidy an'io firana io, zay tsy tia an'io firana io, alona ihany zany le firananay teo aloha. Tamin'izany fotoana zany le firana io dia tao amin'ny imprimerie Marivolanitra no natonta io firana io, ary taleny mbola tale tamin'izany fotoana zany radio la Georges Andriamanantena tale tamin'izany fotoana zany. Georges Andriamanantena moa tale fotsiny ihany, fa ny komitin'ny firana no nampanota n'ilay firana. Rehefa natota ilay firana de zao maty antoka ilay orinasa ny tramprito saika ny katona mihitsy, satria na be dehibe ilay firana natota fa tsy nety nividy an'ilay firana ny olona. Ny antony de tsotra, satria ny ananify ilay firana, ny ananify ilay firana, hoy ny olona manao hoe tsy vidy an'io zay, fa maninona ny ananify, ny eritreretinay hoe rehefa natambatra tao le firana anankitelo de lehibe le firana, mimatevina le firana. Saingy rehefa natambatra le firana ny ena indray ny atevenany. Ina ny antony nampiana ny atevenany? Satria ilay komity tamin'izany fotoana zany nanivana n'ilay hira. Sy vanina ilay hira, fa tsy mifanaraka amin'ny fotom-pinoana, tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Asana mitovitovy fiainana tamin'ny Gordony fio, leo aloha zay hira mifanaraka amin'ny soratra masina ihany, mifanaraka amin'ny baiboly ihany, zay ihany ny atao, ary tsy tao anatin'ilay hira indrindrindrindra ohatra hoe misaona ny Zanahary. Tsy ireo hira mainty milala isan-karazany maromaro no tsy tao, tsy hitan'ny olona tao ny hira hoe misaona ny Zanahary, io hira faharoa misaona ny Zanahary io zany.
nefa tamin'izany fotoan'izany a ny hira hoe misaorany zanahary asa re iza re zany zao ny hira am'izao androny atsika zao milahatra misaora amy zanahary amin'ny zany taona 80 taona 50 zany satria zany misaorany zanahary zany ny hira tiany olona indrindra tao anatin'ny firahana io nefa tsy hitan'ny olona tao misaorany zanahary hira faharoa io zany aiza le misaorany zanahary tsy tao koa ny hira hoe andriananahary satria lay komity rehefa nanao an'ilay firana tamin'izany fotoana zany teny hoe ny teny hoe zanahary a toa ohatran'ny sampy ny matetika manao azy toa ny vavahana neti-paharazana ny matetika mampiasany zany hoe zanahary fa Andriamanitra foana no hita ao anatin'ny baiboly le Andriamanitra ny tena ao anatin'ny baiboly fa lay teny hoe zanahary ohatran'ny matetika ohatran'ny zao tontolo zao mampiasa azy ny andavanandron'ny olona ny mpanompo sampy ara ny mampiasa ny teny hoe zanahary andriananahary no zany de zay hira nisy hoe zanahary dia tsy tafiditra tao reny sambasamba zanahary reny tsy tafiditra tao anatin'ny firana io de tezitra ny olona ny antony teny hoe aizy reny hiry reny dia satria lay komity zany de nieritreritra nanivana ny la hira taminy hoe aleo sy vanina ny teolojia ny hira ka zay hira tsy mifanaraka amin'ny fivavahana kristiana tsy mifanaraka amin'ny zavatra masina dia aveo vao miverina tsy vita mihitsy moa lay firana de ateoriana aty amin'ny taona 5 taoriana ny fivorian'ny komity ny protestanta ambositra aty amin'ny taona 4 na 7 vao nanapa-kevitra ny komity ny protestanta hoe andao atambatra ny firana loteranina sy ny firana FCKM zay vao teraka io ny firana ataotsika hoe firana FFPM io zay patrimoine lehibe mihitsy amin'ny protestant satria teraka tsy nisy firana zany raha zany azo lazana azy ny FCKM teraka ny FCKM fa sambola nanana ny firanany ihany ny fiangonana rehetra tao anatiny fa aty amin'ny taona 5 zany vao tafatambatra ho tokana ny firana hoe nakambana ny hira loteranina sy ny FCKM de io mbola lovatsika mandraka kehitriny io hoe firana FFPM navoaka tamin'ny taona 5 fa inona ny tena hotsika teo hoe inona ny tena zava-dehibe ny tsy tokony ho adonona de zao ny hira marina fa ao anatin'ireo ndrasantsika teo hoe mampianatra sotr'izany fa zao ny hira koa ange fihetsepotsika ny hira kory tsy Andriamanitra miteny amintsika fa isika miteny amin'Andriamanitra ny hira ny baiboly de Andriamanitra miteny amintsika fa isika kosa de miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira no zany de hita ao anatin'ny hira ny fihetsepo maha olombelona mety hita ny fahatakarantsika n'Andriamanitra no ao anatin'ny hira no zany dia mety ho indraindray satria ny fahatakarantsika n'Andriamanitra ny fijerintsika ny zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra ny hira ka marina fa tarihiny fanamasina itsika eo ampamoronana ny hira na eo ampirana fa saingy zao koa hita ao anatin'ilay hira ny maha olombelona tsika de hita ao anatin'ny hira ny fangiry firintsika hita ao anatin'ny hira ny fitarainantsika noho ny fahantrana de hita ao anatin'ny hira koa ny fahatakarana ny finoatsika mampatsiaro ahy mpitandrina anankiray zay nanao hoe diso ange le hira hoe mikopa am'sara ny olom-bovonjy fa nga ao amin'ny apokalipsy nga misy hoe rehefa avonjena ny olona de mikopa mosara rehefa any an-danitra eny marina tokoa fa tsisy hoe mikopa mosara ny olom-bovonjy fa izy moa no kopahana mosara any fa izao ny tiany tenenina dia fifaliana ilay izy ny tiany tenenina de ny hoe faly milaza fifaliana milaza fiderana ka tsy azo tsaraina amin'ny hoe diso na marina fa milaza fifaliana ka itsika moa ndraindray tratra ny toetsaina mora mitsara tratra ny toetsaina mora manakina ka da dia ka na de ny asa zay mety fikelezanay na ndraindray de manjary tsara itsika alaka mahatsara le mpitana anankiray koa le manao hoe movy misy amin'ny lera fa 7 iny le manao hoe Jesosy de metra-panontaniana hoe aiza zay mba foinao zany ve de hoe aiza zay Jesosy izy de metraka fanontaniana amitsika hoe aiza zay mba fonao ahy re tsy de zay loatra lay namorona n'le hira de te hiteny amintsika manao hoe mila mieritreritra tsika hoe Andriamanitra nahafoy ny zanany fa itsika ve mba mahafoy ny tiany tenenina tsy marina loatra Jesosy tsy ametra-panontaniana anao ampamoaka aminao fa izao
mieritreritra ianao hoe misy mba foinao kosa ve ho an'Andriamanitra. Revako malala engany ataonao zava-dehibe ara mihira fa sady ny maneho ny finoantsika an'Andriamanitra no maneho koa ny fijoroantsika vavolombelona. Lalakisika tobasoranao zay no ny amin'ny ty 24 Desambra menao anay ty zay hitsenanay ny krismasy. Meteza toeraka atoponay, meteza hanjaka atoponay, aroka ny fonay ho tranon'omby aterahana. Mamelany eloko ay tompo fa aoko feny fifaliany zay am'izao krismasy zao, aoko feny fiderana fa tsara ny mihira ho anao, tsara ny mihira anao Jesosy zaza zay tsarona manokana, tsara ny mihira ny fahatsaranao Andriamanitra dia mitoera mandrakarika tiaponay mba ho feny fifaliana ny krismasinay. Tsaotra Jesosy. Amen.